atolotry ny viva-radio anao mandritra ity herinandro ity. Nanolatra tantara nosoratany Natiora PFT. Mpilalao amin'ny tantara Nofy, Faly, Fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaky Sarano Arvody. Nanolatra tantara no totosainy manimotra. Areno andro fa efatra. Tanjondririna fareta mahandry. Tapitra ny sazonao ka mahazo mivoaka ny fonjy ianao zao. Tapitra andro any sazoko. Efa angabo tsy mbola tokony hisy roa taona latsaka kely moa zany e. Saza mihitsy nefa tsy mahalala daty firy-tsotry. Tena mahagaga zao ka. Aleo aloha alantona ny tompona laitrako. Vaovao tsara ve izy ohatran'izany iza ndraiky. Ty ale voantso anarana teo tompoko. Aloha mba fenoana kely reto dosie reto azafady. Eny tompoko. Zay fa vita reto tompoko fa Tana amin'izay anao mody dia aza miverina miditra fanao tsony e. Ty misy taratasy oentinao mody. Misaotra ndrindra dia veloma sy avo fa ihany zany hoe mahazo fahafahana zany e. Aza maditra tsony ozy le sefona moka teo. Fa ino moa zany le ditrana toka e. Dia za ty koa dia ohatran'ny olona adalako. Eno ve moa za no hidiana taona ny maro tao am-ponsa. Dia ho aiza moa zany fa tsy hanao zay hitadiavana ny trano misy an'iny aloha e. Raha mbola ao izy no mipetraka. Ilay mandeha tokoa mantsy zany no namangy atany am-ponsa tamin'izaho vao niditra tany dia tsy namangy atsony izy taoriana an'izay. Asa hoe no nenatra tafiny teo amin'ny fiarahamonina ve sa ahoana? Eny e, na izany aza zanany foana ary reniko miteraka izy ka tsy tokony hifanondoro-po izay menaka. Ezaka hitseren'ilay trano aloha dia hivona aminy ary ezaka hanangana ny fiainam-patanyrako ny giaza ny fonja taty. Aiza ho aiza moa zany no tokony ho lalako e. Ty kanefa ty za koa dia ohatran'ny hoe fa very tadidy reny. Ho tampoka amin'ny eny ery zao ny fahatongavako ao efa tia mihana azy mafy azy zany. Tsy kosa e, tsy maty zany rangany reny koa. Matangy ataony fiarahamonina fa tsy maty zany izy e. Neny tsy kosa e. Aiza ianao fa tsy mino zany voalazany olo zany ary neny e. Tsy maty zany ianao e. Aiza ny reko fa mbola milaza e. Neny efa tonga ny mampita kely tao neny. Sopatra ny fiainana e. Sopatra loatra.
Diva 98.8. Mandroso rakisy e. Nataoko ty fa defa hariva be indray nareo zao vao ho tonga. She, nga mahazo be dindro zanatra papa. Tamin'ny ve zay efa mibedesinao mafy dia amerina fandroany indray. Nezaka nody aloha mihitsy ry papa. Sady mba hiaraka aminao ato amin'ity weekend ity. Za zao defa nampiony tena mihitsy hoe angina rery atondray zany. Izato e. Ay mba tonga ihany nareo. Ka papa koa moa tsy mba mety miaraka mivoaka aminayko. Hita ho a. Akanao inona ny mba ny tontolon'ny tanora moa za efa soary to e. Tinona moa zany fa andeha andro sakafo iaraha mitsako dia atsika amin'ny manarivandro. Sakafo atao inona indray ry Isabelle? Kongatsika tsy efa nividy maro ao anaty fiara e. Ataoko fa nividinao entina moa dia ngereo e. Sy mpanampy be dia be mameno trano ireo anao inona fotsiny tsy karakara sakafo hohaniny ihany e. Nividanako andreo dia rahantsika homana. Koa tsy andao mba taniditra raha izany. Tsy mainka izany fa mipetra mihitsy aloha ianao ry Isabelle. Misy resaka tiako atao aminareo. Fa resaka ina hono ny tiany papa lazaina anay? Momba anareo ka. Ki, fa momba anay ahoana? Avelao aloha izy ity ry Isabelle. Aleo izy amoaka an'izay ompony. Mba te hakatoko tsara amin'izay ary Kevin. Eny tompoko. Hoe aiza ho aiza ny fikarakarana no avinareo reto. Ohatra ny lasa diso mifampitaritarika etseroa mantsy nareo nandritra an'izay fotoana lavany rahanareo zay. Mba voninahitra iray aman-dreny raha mahalala an'izay tokony ataonareo nareo. Raha nyfahamaizako nirisona amin'ny dingana rehetra anie ry papa, lazaiko aminao fa tena satroko dia satroko tokoa atao rapitsy io e. Fa tsy haiko fa mbola tsy mety milaza zay evy mahakasika an'izany foana Isabelle zanakao. Sasatra mamerina aminy fa mila miroso amin'izay ho atsika. She, fihinana efa mamaky anareo amin'izany e. Isabelle, vehivavy anie ianao anaky. Tsy tokony hoe ianao aza ve nidodona amin'izany. Sady fanajana sy fanomezam-boninahitra anao zany. Mety tsy mahafaly aloha miaina amin'izao fiainana izao dia aleo amin'izao ry papa sy Kevin. Aleo ny ampitso no hibitsika mangina foko ka ilazako ny fahavononako ny amin'izany. Isabelle. Marina ny azy ry papa. Tsy azontsika terina manko ny safidi-pony. Aleo izy aloha akasaina tsara ka. Na dia zany kosa aza ve dia andinga taona fotsiny. Tsy mampanina ny miandro ry papa. Aza sahirana miasasana amin'izany ianao na alefanao lavitra ny eritreritrao. Zay maharitra raha teo hono ny vadina indrindra e. Eno ako, sa maka tsy faingana eo ka tsy aleo fa mizatoetra tsara aloha. Nareo ihany moiko. Efa ny afotsiny mba afatra aminareo dia mifanaja tsara. Fa na dia tsy hanara-maso anareo any amin'ny alehanareo any aza dia Andriamanitra ao ambony ao mahita anareo foana. Marina zany ry papa. Zany raha teo mba mahadodona aso sanatrika. Asa manafony ianao ry papa fa tsy sanatria vehivavy ratsy fitondrantena akory ny zanakao a. Mahazo mandro vonovato ianao ry papa fa tiako dia atsaiko Isabelle. Sarotra neny mitondra tena rahaka izy fa mahaiza mamindry. Eno hafa papa koa zany. Dia izay ihany ny zava-dehibe tiako resahana aminareo e. Ndana amin'izay raha hibata entana any anaty fiara nareo. Andao ry Isabelle. Raha ary. Fa tokony asiana mpanampy tokoa ny ato an-trano ato hoe lasa sahirana koa nareo mianaka. Mitadiava mihitsy nareo olona ka tsy maninona fa zany andony karamany. Zao lasa tsika asianao indray lasa hibata an'ilay entanary. Zatra fiainana sinompia. Ndao rehefa izay hibata andreo koa ve. Zary zakanao batainako izay zavatra kely ireo. Nandray ariko. Fa mba mijereva ankizy tokoa aloha ry papa. Matrotra be ny ilay teniko teo e. Lazao fotsiny rehefa hita ilay ankizy dia zany andony karamany ho na ohatrinona. Ao fa hijery ary se dia makasitraka sahady fa tena mihevitra ny asoanay tokoa se. Manomboka mazava amiko tsikelikely zany ny trangany aina an'le taoriny an'le zavany sy onampigarra rindro. Tena tsy mila iny mihitsy ny saiko hoe nandao any iny nefa afaka hisongona fandarana iza moa e. Nasaika anaratra na dio mitavako sy nalany vondoako aza dia
napetrako aloha fitaovana fa aleoko lavitra miaina amin'ny somaso azo lazava tao anatin'ireny taratasy ireny ko fa fanenatsa azy 20 volana be zao no azoko no ny fitondrakena nendrika nananako taoponsa ay ve ka mba hitan'ny hafa ihany misy fahendrena ihany zay tony ny taratasy navelan'ny eny ihany manamafy ny resaky ny fiarahamonina tamin'ny zavatra nazo azy ka nefara tamin'ny famozanaina ila mitraka lesy alarahany fa mola be ny adidy tsy efa nylay tao tany ahy kay aza manitsaka kosa oe miala tsy indrindra se tena azafady fa natosiko le olona lolo zavatra teo koa dia lasa voahitsako ianao azafady mademoiselle sy alonga ty poketra kely latsaka ty andrekako losa marina fa tena le poketrako tokoa iny tena aty iry sy fa misaotra oka aloha fa inona ny atao anatiny vola roa alina siray sy ariary dia misy madinika mitokana tsy haiko hoe 700 sy 3 angamby izay andraso ary aloha ho amarinina izany oke tena anao mariny ty aza manao tandrevaka madama kely fa raha olo-kafa kely nahitany ty dia fa baibay ny volanao ny any aposy ara aronony zala amin'izao tena misaotra indrindra rea dia veloma ianao lasa ny azakazaka ohatrany sy teo izy marina matahotra amin'ity poziko ty kosa angambany ty le poziny tonga dia pozina mpangaro-posiry ny geriny nefa mifanohitra amin'izany ny toetrany sao dia fika fotsiny reny fa so sanatria manaraka izy aleo maily sy mandeha haingana ihany nefa tena marina sy mitombona kosa ny ilay teny teo hoe raha olo-kafa ny nahitany ty dia angamba efa tsy haitsony ty tia sady tsy manao mivalopakasitrahana kely azy akory nefa dia hitan'izao fa volany tao anatin'ilay poketra fa manena ko azy azany aleo an'izany ka ola siaoandreny koko nandaniana rondoa eto aleo maintsy ankevina ka ny fiara fa lasa nataotaotra zany koa zany allo Viva Radio nanolotra ho anao teo nanolatra tantara nosoratany Nature KFT novelominy nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny sofaniry ary fifi nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika vaksara no arivony nanolatra tantara no totosainy manimotra renesinao rahampitso ny toiny